na dia fafatra ho an'ny kristianina ny son éminence cardinal Tsarazana Désiré mialohan'izao fankalazana ny tsanganan'i Jesoa tamin'ny maty izao manao antso izy mba hanaja ny finoana ary hiala amin'ny toetra ratsy ny tsirairay. Niakatra folo eny hoarina amin'ny andavanandro tsotra ireo mpandeha ny azo anatsirabe faritra Vakinankaratra amin'izao akatoko ny fetin'ny Pâques izao. Tsy misy ny fiakaran'ny sarandalana ho an'ny teny amin'ny tompo-piantsonana nanaovan'ny gazetina Fanadiadiana androany. Omaina ny andro amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy ho an'ny alatsinain'ny Pâques ho avy izao raha ny fampitam-baovao ny sampana mpamantatra ny toetrandro androany. Manomboka rahampitso dia efa hiakatra tsikelikely ny maripana raha ny fanazavana hatrany. Fotoana ampitomboana ny vola mihodina ny fotoanan'ny fety tahaka izao andreo mpandrarà misehatra amin'ny fanodinana sy fivarotana shokola mahatratra amin'ny 500 eo izany, mitombo ihany koa arak'izany ny vokatra amidy. Faly miarabanao tonga soa eto amin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao hampanazana hatrany tompo kilasy tompovavy no anasana ianareo anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Anatin'ny herinandro masina isika mankalaza ny zoma masina androany matsiaro ina fatesan'ny Kristy izay naneho ny faharafitiavany. Izay fitiavana izay no afatra nampitain'ny kardinaly Désiré Tsarazana ho fampianarana ho an'ny mpino kristianina amin'izao Pâques izao. Tsy ny fahafatesana akalazaina ny andron'ny zoma masina ihany fa ny fitiavanamana nasehony Jesoa ny alakamisy masina ihany koa ka nanasany ny tongotr'ireo apôstôly. Ny mpampianatra no nanasany tongotry ny mpianatra nanetry tena ho mpanompo ny tompo ary izay toetra izay no tokony toetra mandavantaona hoy ny kardinaly mba ho paka hatrany ny fiainan'ireo kristianina rehetra hanompo sy asa ho an'ireo mpiarabelona anaty fanetretena rehetra satria izay no lalàn'ny fitiavana arak'izao afatry ny kardinaly izao. Anisan'ny fety lehibe indrindra amintsika kristiany ny fetin'ny Pâques. Nandrisy ny fahafatesana Jesu Kristy, fahafatesana izay farany atahorantsika olombelo. Kanefa io no resin'i Jesu Kristy. Ka tiako ampatsirina eto ny ohatra tian'ny Kristy iainantsika. Dia ohatra nataony tamin'ny alakamisy masina izany, nanasa tongotry ny apôstôly izy. Dia nambaran'i Jesu Kristy ny tegna antony. Mpampianatra no fiantsoanareo zaho. Zaho manasa tongotra reo. Ianareo ihany koa tokony ifanasa tongotra, ifanompo. Fa ny fanompoana namana dia adidy miandry atsika menakavy, indrindrandrindra atsika kristiany. Ka ny fankalazana ny fetin'ny Pâques iava dia fiainantsika ny fitiavana, ny fanompoana araky ny nampianaran'i Jesu Kristy atsika. Mandenga ny olona volana tia kanefa tsy manompo, tsy service, poakaty. Ny olo magnano service ndraiky manompo tsisy fitiavana dia fanandevozana, esclavage. Ka afatra lehibe tiako ampitaigna amintsika menakavy iava, atsika kristiany mankalaza ny fetin'ny Pâques. Ezahantsika mandrakariva ho paka ny fiainantsika. Makatahaka miaina ny fampianaran'i Jesu Kristy, iaigny fitiavana maro, hanompo ny namana eo amin'ny fiaina. Taorian'ireo fanentanana momba ny fitsipika amin'ny feny famoivozana natao teny amin'ny lalan'ny tsarasoatra sy teny amin'ny rokadiny arivo nandritra ty herinandro ty dia niditra tamin'ny fampiarana ny sazo an'ireo mpamily tsy manaraka ny lalàna ny polisy misahana ny lozam-pifamoivozana androany. Tsy ny anasazy anefa no tena tanjona fa ny anova ny fahazaran'ireo mpampiasa fiara sy mpitondra moto mba anenana ny tany lozam-pifamoivozana indrindra amin'izao fety izay manatombotra izao. Izay indrindra ny arahan'ireo polisy ny ara-niasa tamin'ireo mpitondra moto sy ireo mpamily fiara mba anentana ireo namany. Fanadetiana. Tsy
tsy nijanona tamin'ny fampianarana fotsiny intsony fa nampiaitra nisy azy tamin'ireo mpampiasa lalana tsy nanara-dalàna ny etsika fanentanana ny farimbona ny polisy pirenena avy eo amin'ny sampana misahana ny loza mifamovozana sy ireo fikambanana mpamily fiara sy mpitondra moto tetsy amin'ny vahilavana ambotry manjaka na kodiarandroa na fiarakodia samy najanona no savaina avokoa androany tao ireo voasazy noho ny tsy fanarahan-dalàna toy ny momba ny taratasy ohatra tao kosa ireo nomena fampianarana natoro anaraka ny fitsipika mba hiarovan'ny ainy toy ny tsy fitondrana entana mety ampiditoza ny fandretana trany jiro ho an'ny moto sy ireo mety ho pitsopitsony everinao madinika nefa tena ilaina ary izay indrindra no afatry ny polisy pirenena amin'izao hidirana amin'ny farany herinandro ny paka izao ajaony lalàna hiarovana ny aina Antokondra moto zany tokony manao équipement de protection zany atsika indrindra ny casque ny zavatra tena entretsika maro atsika efa manaraka an'izay tokony rehetra foana zany jiro moto rehefa mandeha mba hitavany mihafa anao efa teny manaraka an'izay tokony amin'ny comportement ny moto tokony hitandrina zany atsika rehefa andehana amin'ny lalana ary anaja ny code de la route manaraka an'izay koa ho antsika mpampiasa fiarakodia manentana za mba tsy handeha mafy atsika mba tsy sitsitoka ary indrindrandrindra mba olona manana permis de conduire ny tonga tomobile miofa tsy ohatra n'ilay tratranay teo zay zazakely sipakely sady mbola tsy amin'ny taona ny tsy ampy tsy manana permis fety ny andro tsy ilozan'ny fisotroana alkôla ampiasan'ny fitaovana fitiliana fandrefesina ny tany alkôla anaty rany polisy pirenena izay mamoaka taremarika avy hatrany mba hifezana tsy isian'ny fahamamona eny ampamiliana miankina amin'ilay tokasitonao ilay sifra voakany eo anao zany rehefa moatra 0,4 gramme par litre ny todalcool naseoniny dia azokajina mama anao amin'izay fotoana dia passible amin'ny peine zay voasoratra anatin'ny code de la route tsy anasazy no tanjona fahana be isoroka ny loza ka izany no iarahan'ny polisy pirenena mientana amin'ireo fikambanana toy ny fikambanan'ireo mpitondra fiara ny fikambanan'ireo mpitondra moto na ireo vaventy zany na ireo moto scooter mba ho ireo samy mpampiasa lalana no ifananatra ifampita fahaizana sitraikefa nanamafy ny fanentanana ny mpitondra fiara rehetra ihany koa ny foibe fitsarana fiarakodia na ny DGSR ny amin'ny fanaovana ho zava-dehibe ny fanaraha-maso ny fahatomombanana ny fiarakodia mba hisorohana izay mety ho lozam-pifamovozana tanjona hoy ny DGSR dia mba ho paka herin-doza ity paka 2 sy 2 ity miary vola tsy fiarana sy setra randrianasy fanentanan'ireo tompona fiara sy ny mpamily amin'ny fikojakojana isorohana sy fahatomombana teknika tampoka eny an-dalana no tena ataony avy eo anivo ny foibe fitsarana fiarakodia DGSR amin'izao farany herinandro ny paka izao anaovan'izy ireo hetsika manokana avokoa ireo fivoahana amin'ny lalam-pirenena voalohany faharoa fahatelo fahefatra ary fahafito voakasika amin'izao fepetra manokana petraky ny DGSR izao na ireo taxi brosy na ireo fiaran'olon-tsotra tsy andevitra amin'ireo fiara tsy manara-dalàna hita fa mety hitera-doza ny DGSR raha mifanazavana trany mety ho tonga hatramin'ny fisintonana ny taratasin'ny fiara izay tsy fahatomombanana ara-teknika izay isy ny fanentanana sy fampianarana ny mpamily sy ny tompony fiara ahay kojakoja ny fiara isorohana ny tsy fahatomombanana ara-teknika tampoka eny an-dalana amafisina ny fitsiriana ara-teknika eo am-piaingan'ireo taxi brosy rehetra eny amin'ny tompo-piantsony na gare routière manerina ny nosy ho fiarovana tontolo iainana ho jerena manokana ireo fiara mifamoivoy mamoaka setroka moapapa atao ny fitsirena ara-teknika ireo fiara ratsy endrika ivelany sy anatiny sy zay ahina hitera-doza ary asaina manamboatra ny mpamily sy tomony avy hatrany ny taratasin'ny fiara nahitana tsy fahatombanana ara-teknika na diambola manankery aza ny visite teknika tsy isy ny fandeferina amin'ireo fiara hita fa tsy manara-dalàna ka mety hitera-doza satria laha hitokana ny aina izy ihany koa ny fanaraha-maso manokana fivezivezen'ireo kodiaran-telo sy ny fiara mitondra ny laharana vahiny indrindra fa ireo mitondra ny laharana WWT fanarahan-dalàna ny rehetra dia isy fanaraha-maso manokana ny fivezivezen'ireo tricycle izay hita ho ny amaro sady miasa mitatotra olona ivelan'ireny vohitra toy izany koa ireo mpampiasa fiara mitondra laharana vahiny indrindra ny laharana WWT ary ny fampiasana jiro be mahajambena ledy amin'ny alina fanentanana sy fampafantarana ny fandrarana ny fampiasana fitaritra matroka misy pelikily tsahivina fananomboka omaly hatramin'ny talata 10 aprily ho avy izao no anatanterahany ity hetsika fitsiriana ara-teknika ireo fiara mifamoivoan-dalambe ataon'ny DGSR ity
Fetin'ny paka Herendoza ny tanjona hoiny avy eo anivon'ny DGSR. Ankoatr'izay dia hiasa sy hisokatra avokoa ireo ivitoerana fitsarana fiarakodia manerana ny nosy ho an'ny rahampitso sabotsy 12 aprily manomboka amin'ny 7 maraina hatramin'ny 3 ora tolakandro ho fitsonjovana manoka ireo fianakaviana mikasa hitondra fiara hisitaka sy hivoaka ny renivohitra amin'ny paka sy ny alatsinain'ny paka ho avy izao. Nidina ifotony nanaramaso ny fipetraky ny fandriampahalemana amin'izao fanamariana ny fetin'ny paka izao nanomboka ho mararivany eo anivon'ny fiabekonan'ny polisy pirenena no tarihan'ny talia jeneralin'ny polisy pirenena anaovana tombana amin'ny lamina napetraka sy ny fomba fiasan'ireo polisy. Amin'ny ankapobeny dia mizotra mpilaminana ny fanatanterahana fotoam-pivavahana tamin'ireo toerana anaovana fisafonana. Faindohan-draharaha ny fitondrona filaminana indrindra ho an'ireo mpino izay mody alina aorian'ny fotoam-pivavahana nanomboka ho maly. Nanentana ny teo anivon'ny polisy pirenena fa azo antonona avy hatrany ireny polisy rehetra miasa ireny raha misy tranga ilana raharaha amin'izy ireo. Manodidina ny fetin'ny paka hatrany dia niakatra avofoloeny raha oharina amin'ny andavanandro ireo mpandeha ny azo an'Antsirabe amin'izao akatoky ny fety izao raha ny fanadihadiana natao teny anivona tompom-piantsonana tsy miankina iray androany. Efa herinandro mialoha no nanao famandrihan-toerana ireo mpandeha hisorohana ny mety tsy fampiny ny fiara mpitatitra fandresena miray. Manodidina 50 amin'ny 100 ireo fiara niainga teto an-drenivohitra mihazo ny tanàna n'Antsirabe raha ny teto amin'ny tompom-piantsonana tsy miankina iray ity androany. Na tratratra any amin'ny 704 tany ho any ireo mpandeha hanao fetin'ny paka any amin'ny faritra Vakina Karatra izay niainga teto. Dinanay rehefa fety ohatr'izao dia papanay sy mamanay zany any ambanivohitra dia mba mamangy anazy moa manaratra kely toy ny ankizy mana vakansa satria zany efa eto foana le andavanandro. Antsirabe zao dia mitsangatsangana Andriakiba sy ny eny amin'ny Gareny ny olona manao kilalao isan-karazany. Na izay ary mamonjy an'izay rehefa fety rehefa mba alain'ity paka. Tsy misy ny fiakaran'ny sarandalina ho an'ny teto amin'ny tompom-piantsonana tsy miankina ity. Efa nanomboka ny alatsinainy lasa teo ny nanatanteraka famandrihan-toerana tena anivon'ny tompom-piantsonana ireo mpandeha mihazo an'Antsirabe ireo. Avofolo eny amin'ny mahazatra zany ny fitomboan'ny mpandeha rehefa ohatran'izao satria ny olona indrindraindrindra ny avy aty Antananarivo zany rehefa tonga ny krismasy natao vaovao indrindra amin'ny paka dia tonga azy hoe midina daholo izy rehefa ohatr'izay. Indrindraindrindra koa fa ny rahampitso zany dia efa mpiomanina zay andeha aty fa ny réservation efa feno daholo raha ho an'Antsirabe fa liste d'attente zany hoe ny fahatongavan'ny olona indray no ahafahanay mamoaka fiara vaovao hitonan'ilay olona. Ohaty amin'ny service plus aloha tsy afaka manao an'izay. Voalohany ny olona efa zay zany mahazatra azy aloha sy nanazarana azy hoe mitovy foana ny sarandalana na amin'ny fisian'ny mpandeha na tsy amin'ny fisian'ny mpandeha. Maharitra herinandro amin'ny ankapobeny ny fotoana hijanonan'ireo olona mandeha midina miala sasatra ny Antsirabe raha ny fanazavan'ireo mpandeha. Omaina ny andro amin'ny ankapobeny ny andro ny alatsinain'ny Pasika izao raha ny fampitam-baovao azo avy eo anivon'ny sampana mpamantatra ny mety ho tetry ny andro manomboka rahampitso dia efa hiakatra tsikelikely izany maripana izany. Ny fisian'ny anticyclone tany amin'ny faritra Atsimo-Nosy nahatonga ny maripana nidina sy ny rivotra nangatsika tatoato nandrindra izay efatrandro izay ho antsika teto an-drenivohitra araka ny fanazavana azo avy amin'ny sampana mpamantatra ny mety ho tetry ny andro hatrany. Fity miaraka feno. Tsy ahina ny toetrandro ho an'ireo izay mikasa hivoaka hiala voly eo amin'ny alatsinain'ny Pasika satria dia saika ho maina ny andro manerana ny nosy raha fampitam-baovao ny sampana mpamantatra ny mety ho tetry ny andro androany. Vokatry ny fisian'ny anticyclone tao Atsimo-Nosy nahatonga ny maripana nidina sy nahatonga fitsokan'ny rivotra mangatsiaka ho an'ny teto avoantany nandritra izay efatrandro lasa izay raha ny fanazavana ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro hatrany. Manomboka rahampitso kosa dia efa hiakatra tsikelikely ny maripana amin'ny ankapobeny na dia mbola isy aza ny rahona manify any amin'ny faritra sasany toy ny any amin'ny morontsiraka Atsinanana. Tsy mora tafiditra anatin'ny vanim-potoana ririnina araka izany isika. Anatin'ny vanim-potoana fararano isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, izany hoe vanim-potoana mampiditra tsikelikely amin'ny ririnina. Mbola tsy voafaritra mazava kosa ny fidirana amin'ny vanim-potoana ririnina saingy miankina amin'ny tranga mety hisy raha ny fanazavana hatrany. Tafakatra hatramin'ny 50 isanjato ny vola mihodina amin'ny orinasa mpanao chocolat rehefa anatin'ny fetin'ny paka toy izao satria tsy afa-misaraka amin'ny fankalazana ny fetin'ny paka ny hoe chocolat ary samy mankafy azy avokoa na ny ankizy na ny lehibe araka ity fanadihadiana nentin'ny Rose Christelle Kotomalala sy Yves Janelle ity. Lapin de Pâques, œuf de Pâques isan-karazany. Ireo no hita eny amin'ny trano fitaratry ny tranombarotra fivarotana chocolat amin'izao ankatoky ny Pâques izao.
raha ara-tantara fotoana tsy nahafahana ninana atody ny karemy rehefa tonga araka izany ny Pâques dia nifanolotra ireo atody tsy nohaniny ireo mpino teo ihany koa no nanomboka nampiangony ireo atody ireo ny taonjato fahasivy-ambin'ny-folo kosa no nanomboka nipoitra ny chocolat miendrika atody na œuf au chocolat mbola tsy lefa izany fomba izany ankehitriny ary manomboka betsaka ny malagasy manjifa chocolat indrindra ireo vita malagasy malaza be foana hoe chocolat œuf de Pâques dia le mifampizara konkoatra mahafinaritra be le mifanolotra cadeau kely hoe chocolat oui mbola kely dia efa ohatran'ny efa nizarina izay foana hoe rehefa Pâques dia surtout le œuf le chocolat œuf satria efa amin'le Pâques dia ny fetin'ny ankizy dia izay no hohanina lapin riant et œuf de Pâques. Ho an'ny orinasa iray eto an-drenivohitra fotoana ampitomboana vola mihodina ny fotoana fety tahaka izao mahatratratra amin'ny 500 isan-jato eo izany mitombo ihany koa araka izany ny vokatra amidy. Côté confiserie zany zay dia manao œuf praliné misy izany amin'izany foana zany misy œuf à 85% de cacao dia misy koa praliné œuf au chocolat au lait et chocolat noir. Any amin'ny article de Pâques ndraitsika taka mazatra misy karazany anankivalo le izy hitanareo misy ny atontoniny dia misy ny lehibe indrindra arakaraka ny tiany mpanjifa. Any amin'ny mofomamy ndraitsika dia nanao tolotra koa izay anankiroa misy an'le sahalalana kelikely dia misy an'le ngeza. Ankoatr'ireo vokatra manokana navoaka tamin'ity Pâques ity isan'ny be mpanjifa ihany koa ny tablette de chocolat noir. Ny chocolat noir izay fantatra fa manan-karena amin'ny magnésium na izany aza nefa mila lanjalanjana ihany ny fihinanana azy. Andray anjara amin'ny fivoriam-ben'ny vehivavy parlementaire eo anivon'ny firenena mampiasa amin'ny ampahany na manontolo ny teny frantsay Madagasikara iarahana amin'ny APF na ny Assemblée parlementaire de la francophonie izay tanterahanao papety renivohitry ny Polynésie française ny 20 ka hatramin'ny 1 ny volana aprily io avy izao. Ny filohan'ny délégation malagasy eo anivon'ny APF ny solombavambahoaka ny Madagasikara Regina Clarisse Rairerjon no solitena ny filohan'ny antemeram-pirenena anatrika izany izay nanainga teto Madagasikara alina teo. Loha hevitra hodinihana mandritra ity fivoriam-be ity ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy eo anivon'ny antemeram-pirenena ny fahaleovan-tena ny ara-toe-karena vehivavy ny fampahafantarana ny anjara-toeran'ny vehivavy eo anatrehan'ireo valanaretina fanampanasafana. Isy ihany koa ny atelier ngezabe izay mametrahana lasitra iadina amin'ny harcèlement. Io zany dia lohateny ngezabe izay hovoizina ny 1 ny volana avrily iarahan'ny parlementaire de la francophonie eran'izao tontolo izao any Papeete ka izay zany no iraka ny rahananay any ivelany manantena moa zany izahay fa hitondra vokatra hitondra fanovana misy voandalana hoentina ara-panovana arakaraka izay iraka nampanaovanay izay. Manodidina ny 7 isan-jato ny tokony ho tapasalamany mponina raha toa ka manaraka antsipiria ny torohevitry ny mpitsabo raha ny fanazavana. Ilaina firaisan-kina avy amin'ny mpitsabo sy ireo mpisitraka ny tolotra ara-pahasalamana nefa izany ho firosoana amin'ny fampiarana ny politika ny fahasalamam-bahoaka raha dia nanangana fikambanana ivondronan'ireo mpiasan'ny fahasalamana ahitana mpitsabo paramedy ary ireo mpandraharaha amin'ny fahasalamam-bahoaka na ny SPSM. Radaramananjatovy sy anjara Ratsanarifelo. Efa nisy ny valanaretina sy teto amin'ny firenena toy ny peste ny Covid-19 vao natrehina tselakory izay ary mbola mitony ady amin'izany amin'izao fotoana izao. Ny fampidinana ny tahan'ny fahafatesana, ny fampidinana ny tahan'ireo marary ary ny fampiakarana ny tahan'ny fahasalamam-bahoaka ireo no andraikitra sy asan'ny mason'ireo mpiasan'ny fahasalamana nandritra izany araka ny nampatsahivo ny filoha fikambanana ivondrona ny mpitsabo, paramedy ary ireo mpandraharaha. Ny fahatsapana fa ilaina firaisan-kina amin'ny fanatsarana fahasalamam-bahoaka na amin'ny andavanandro na amin'ny vanim-potoana mampisy ny valanaretina no nahatonga azy ireo hivondrona anaty hery iray. Tsy maintsy mirahina isika mba hanatsarana ny fifandraisana eo amin'ny samy mpiasan'ny fahasalamana eto Madagasikara. Ahafahana maneho hevitra, ahafahana miseho ampabe-maso ny asa-pikarohana eo amin'ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka, ahafahana manaraka fifoanana kapobeny na matianina.
andraisana anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'ny alalan'ny fampiarana politika amin'ny fahasalamana eto Madagasikara. Namafisin'izy ireo fa tsy manao politika ary tsy manao fitakiana ny fikambanana. Mpiasam-panjakana avokoa ireto mpiasan'ny fahasalamana ny vondrona anaty vondron-kely iray ireto. Fotoana tokony anaovana na anamafisina ny vaksiny fanefitry ny valanaretina Covid-19 zao raha ny faneho-kevitry ny mpitsabo satria dia hiditra amin'ny vanim-potoana mangatsika indray isika. Ankoatra ny vaksiny dia notsindrin'ny mpitsabo ireo fepetra ara-pahasalamana mendrika ao arahana anatin'izay fizarataona mangatsika izay. Say Sylvain Setra Andrianampo. Fiparitahana telo tamin'ny valanaretina Covid-19 ny lalovan'i Madagasikara hatramin'ny idirany teto ny 20 Martsa 2024. Ny roa tamin'ireo tao anatin'ny vaninandro mangatsika avokoa no nahatratra ny pika na ny tendro ny firongatra ny valanaretina, izany hoe teo amin'ny volana Aprily hatramin'ny volana Jolay. Tsy tokony atao ririn-dasa tsitsarony ireny lalovan'ireny noho ny mpitsabo. Tsika amin'ny teny izao dia mbola miverina izay sary izay aloha, izay kisary izay satria mbola mandripaka olona maro be ny coronavirus any amin'ny faritra Européen, misy efa faritra mihiboka mihitsy arana amintsika amin'ny teny izao. Ny dikan'izany dia mbola tsy foana coronavirus fa mbola misy maneran-tany mivezivezy ka mba hiomanantsika an'izay mety ho fiakarana miaingana tsy izay ny rarina hoe mba tsy hiakatra intsony nefa aloha miomana foana dia mbola fotoana izao hazakazana fanaovana vaksiny. Raha ny antontanisa hatramin'ny androany, 2.5 tapitrisa na 3.9 isan-jaton'ny malagasy no vita vaksiny tanteraka. Manatsafidy malalaka amin'ny karazam-vaksiny tiany ampiasaina ny tsirairay, namorana rahateo ho manakaiky vahoaka hatrany ny fisitrahana azy. Tsy andoavam-bola makany amin'ny CSB dia efa vita ny vaksiny. Satria rehefa miakatra daholo ny fiarovantsika amin'ilay vokatry ny fisian'ny vaksiny dia mba tsy vaksiny zany miaro antsika mba tsy tonga amin'ilay forme grave tsika na hoe misy endrika misy fasarota dia fahasemporana miaro antsika zany tsy tonga amin'ny loza sanatria fahafatesana. Dia ny olona salama natao vaksiny fa tsy marary tsika mbola salama be zao zany no hitana nanao ilay vaksiny fa fotoana mihitsy zany zao. Tsy ny Covid-19 ihany, karazana aretina maro ny mampirongatra anatin'ny vanim-potoana mangatsika. Fitandremana voalohany amin'ny fihinanana sakafo maro loko, nanoro-hevitra ny ampiakarana hatrany hery fiarovana ihany koa ny mpitsabo. Niditra tamin'ny fampiafanana ireo fikambanana sy club ny tetikasa Ping pour tous eto Antananarivo tao anatin'ny 2 herinandro ary ny farany androany izany. Mpiofana 70 nazo mari-pahaizana avy amin'ny club fikambanana sy sekoly ka izy ireo indray ny izarany traikefany eny amin'ireo toerana misy azy ireo tsirairay avy mba ahatrarana ny tanjona dia ny fanaovan'ny mpiasiny maro ny fanatanjahantena ping-pong na ny tenisy ambony latabatra. Anjarana Tsanarifelo. Ao anatin'ny tetikasan'ny Ping pour tous eto Antananarivo ny fanomezana ny fampiofanana mba ahafahan'ny taranja tenisy ambony latabatra ho ataon'ny rehetra ho fanatanjahantena fitazaham-batana. Ny velatra sehatra maro lafy ny fiofanana narahany ireto mpiofana ireto fa ny tena zava-dehibe aloha dia ny fototra iangana amin'ny taranja tenisy ambony latabatra. Programme natao zany dia initiation na tennis de table, ahoana ny fampianarana tennis de table manomboka amin'ny fandraisana raketa hatramin'ny hoe ahoana ny fitaritana animation séance d'entraînement hozy izy tsika raha terme technique ao anatina fotoana voafetra dia ao anatin'izay maha-Ping pour tous azy ny développement durable dia misy ny hoe ahoana ny fampitaina ny éducation, ahoana ny fampitana ny resaka santé, ahoana ny fampitana ny resaka inclusion sociale. Tao anatin'ny 2 herinandro nanaovany ireto tanora 770 menada ireto fiofanana miaraka tamin'ireo teknisianina avy any Bretagne, France izay miara-miasa amin'ny Ping pour tous eto Madagasikara. Tsy mifanitsaka velively amin'ny asan'ny fédération kosa nefa ny Ping pour tous fa afaka sehatra iangana itiliana ireo taniketsa izao tetikasa izao. Apetraka mazava tsara ataonay hoe ping le izy satria misy le antanatohatra hoe tennis de table avy eo masport olympique azy. Alors zaraintsika mazava tsara zay ny ataonay Ping pour tous atana dia ampisy izay farany betsaka indrindra ny filalaovana ny ping pong aloha avy eo ny club rehetrarehetra eto Antananarivo izy afaka manaraka ireny fanetsiketsehana animation ireny dia afaka mijery izy izay joueur mety ho afaka andeha lavidavitra kokoa satria tsy maintsy misy ao anatin'izay.
satria izay indray a tsy anjaranay satria détection dia anjarany fédération. Ny commune Antananarivo renivohitra aloha no nanao ny fiara-miasa amin'ny tetikasa ataon'ny Ping Portus eto Madagasikara fa hoezahana no hitaran'ny tetikasa any amin'ny faritra hafa eto amin'ny nosy ao aoriana kely raha ny fanampanazavana nentina izy ireo hatrany. Ny farana tamin'iny ihany koa ny fotoana iarahantsika toko lasy toko vavy mankasitraka anao nanaraka ireo vaovao hatramin'ny farany eto indray dia manasanao nanaraka ireo vaovao entin'ireo namana avy any amin'ny faritra izahay ary amin'ny valora sasany dia fity miaraka feno no iaraka aminao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay. Veloma tompoko. No faranana teto amin'ny commune Tranomaro ny fitetezana ireo commune faritra mena amin'ny Asandahalo ao anatin'ny district Anambosary Atsimo nataon'ny délégation notarian'ny gouverneuran'ny faritra Anosy Jocelyn Rarimbola tamin'ity herinandro ity mba ho fandraisana fepetra amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Entitra sy mazava ny havatra fa raha te hiroso amin'izany fampandrosoana izany dia tsy maintsy ao anatin'ny filaminana no hanaovana izany ary izay no antony nanaovan'ny filohan'ny repoblika ho laharam-pahamehana ao anatin'ny velirano voalohany ny resaka momba ny fandriam-pahalemana. No amafisina Andriamatoa Jocelyn Rarimbola gouverneuran'ny faritra Anosy fa tsy tokony hisy commune tsy hisitraka izany fampandrosoana izany ireo commune 5 mandrafitra ny faritra. Mila fifanomezan-tanana nefa izany mba hisian'ny fandriam-pahalemana maharitra hoy izy. Tsy maintsy misy ny fandriam-pahalemana raha te hiroso makany amin'ny fampandrosoana tena izy sika tompoko lahy sy tompoko vavy. Misaotra anareo andromaso tokon'olona eto an-tampon-tanànany Tranomaro izay nitsehananay teo nampiseho fa misy anareo nampiseho fa misy olombelona manketaheta zany atao hoe filaminana manketaheta zany atao hoe fandriam-pahalemana zany eto an-tampon-tanànany Tranomaro koa dia manolotra ny fisaorana anareo amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana amin'ny anaran'ny fahatrano sy tompoko lahy sy tompoko vavy. Tsy azo ekena zany tompoko lahy sy tompoko vavy, tsy azo ekena ny Asandahalo, tsy maintsy tongorona ny Asandahalo, tsy maintsy atao hazalambo ny mpanao ratsy ary tsy avela CSB2 misy aroa amby dimampolo ao anatin'ny distrika Moramanga no nahazo fampitaovana amin'ny alalan'ny tetikasa fafy. Fampitaovana miompana amin'ny fitsinjovana fahasalamany resin'ny zaza ary ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Isan'ny sitraka izany ny CSB2 teto amin'ny commune ambanivohitra Anosy Beifody tamin'ity herinandro ity. Fampitaovana entina hanatsarana hatrany ny tolotra ara-pahasalamana manakaiky vahoaka. Talohan'izao nefa maro nefa tonga. Dia amin'izao fotoana izao indray zany dia mbola miampy tena be da be mihitsy izy ireo. Ny CSB Anosy Beifody dia mandray an'izay projet fafy zay ohatra ny le roa amby dimampolo ireo zany. Dia amin'izao fotoana izao zany zareo inona maromarona fa tsy dia ho sahirana intsony amin'ny fanatanterana ny asa na ny mpitsabo moa zany, ny mpisitraka ihany koa moa zany dia tsy maintsy ho faly. Ka isaoranay ny fitondram-panjakana. Isaorana ny ministera ny fahasalamam-bahoaka zany any amin'ny fanomezana an'ireo aty aminay aty ary tena zava-dehibe tsy azo amevanana dia ny hoe tsy maintsy ho hisy vokany zany zao amin'ny resaka fanjarian-tsakafo satria ny olona zay asa ao anatin'reto zavatra reto efa nahazo fiofanana dia motivé kokoa zany na hoe manana fahazotoana kokoa zany. Tsy azo ampiasaina intsony fa simba tanteraka ny lalana eto ambany atsimo ato amin'ny commune ambanivohitra mandoto. Miezaka ihany ny fokon'olona manamboatra izany indrindra amin'izao fotoana famoaham-bokatra izao saingy tsy mahafapiry. Manao antso avy amin'ny fitondram-panjakana araka izany izy ireo hijerena kaiky ity lalana ity. Io ihany zany lalana hoe voan'ny vokatra ny tatsay eto amin'ity tanàna hitantsika ity fa tsisy lalana hoe afaka dia lasa milolo tapoko zalahy mitondra an'ilay vokatra tany milalana any amin'ny 20 kilometatra mitondra ny vokatra maketo tanàna. Dia 2020 ngamba ity nefa simba ty lalana ity
dia hatramin'izao itenenantsika zao efa 2022 dia mbola tsisy fanamboarana fa mifokon'olona no miara mientana manao an'ity lalana eto amin'ity ambany atsimo ity to zay mba tianay mba manainga fitondram-panjakana hijery akaiky an'ity lalana ty satria zavatra dia mampalahelo tokoa ary mijaly ny tatsato. Mampitohy fokotany efatra eto amin'ny commune ambanivohitra Mandoto moa ity lalana ity. Efa nisy fifampiresahana tamin'ny tompona ndraiky teto an-toerana ka mananteny ireo mponina fa hivatsy ela ny olana. Antoka ny fahasalamam-bahoaka ny fisiam-panentana ara-pahasalamana. Izy ireny mantsy no mifanerasera akaiky amin'ny mponina eny fotony. Maro ireo andraikitra sahaniny. Jery zaza tsy vita vaksiny, manentana andreny bevoka anatina toby pahasalamana ihany koa safo, mandanja zaza, mandrefy zaza amin'le mitily an'le resaka tsy fanjari-tsakafo, resaka fahasalamana manontolo zany dia andraikitry ny ase daholo. Misedra olana nefa izy ireo ankehitriny satria nandritry ny enim-bolana farany tsy mbola nandray ny tambo-karamany. Zay efa sady tena kely dia kely ilay izy nefa mbola tsy tonga ihany. Dia zay tompoko mba hitaraina anay hoe mba miangavo hoe satria sahirana be zay be dia be ilay asa, ny asanay tsy maintsy ataonay foana nefa ilay tambo-karama kely izay nampanantenana anay tsy mba azonay hatramin'izao. Nisy ny fifampiresahana tamin'ny tompona andraikitra ary nambaran'ity farany fa efa ao ny vola saingy ny pitsopitso ny amohana izany sisa no andrasana. Marina tokoa zany zay misy fahataran'izay le tambo-karama. Maro le pitsopitso maro amohana an'le vola zany fa le vola ao dia zay no mahataraiky azy ary zay moa zany dia efa mizaka lalandava zany manetsiketsika an'io zany fa za mijoro hoe dia miteny anareo fa tsy maintsy voaloza eo anatin'ny fotoana faran'izay malaky. Tokony ohatran'ny ngavana amin'ny herinandro ambony azy azo eritreretintsika izay zavatra izay. Na izany aza, nambaran'ireo mpanentana ara-pahasalamana fa voninahitra izy ireo hanao ny asany hitsinjovana ny fahasalaman'ny mpiara-monina aminy. Mahatratra 7 sy 750 moa ny mpanentana ara-pahasalamana amin'ireo komunina 10 mandrafitra ny faritra Vakinakaratra. Polisy 20 no hiasa mandritra ny fankalazana amin'ny fetin'ny Paska izay aro sy andamina amin'ny filaminana amin'ny fivezivezen'ny olona manerana ny tanàna ny Tomasina izay paritaka amin'ireo toeram-pivavahana, ireo toeram-pandihizana sy eny an-dalambe sy ireo toerana be mpivezivezy indrindra. Fa ankatoko ny fetin'ny Paska matsika izao zany malona zay zany dia be dia be ny olona mivezivezy manao hetsika. Eo ma zany mandeha eny amin'ny eglizy, eo no mitsangatsangana. Dia malohana zany dia misy fepetra manokana ho raisin'ny polisy pireneny Tomasina, raisin'ny mpitandro filaminana satria ny antony mba hiarovana ny olona sy ny fananana. Be dia be ma zany ny polisy eny an-dalana eny, ireny mety hisava fiara, moto sy ny sisa. Tsy hoe entina hoe anamerda ireny atopiseny polisy ireny fa anamora ny fivezivezen'ny olona satria mety hisy ny fisotroany toka ataon'le mpitondra fiara, mpitondra moto ka zay tsy azo ekena. Izay zany no tsy maintsy andraisan'ny mpitandro filaminana andraikitra. Dia be dia be koa ma zany ny toerana ametrahana ny polisy pirenena amin'io fotoana io, izay toerana izay mahatsidika ny olona maromaro toy ny any amin'ny plage reny, toy ny amin'ny avenue, toy ny amin'ny esplanade reny, e koa ma zany ny fametrahana polisy pirenena eny amin'ny eglizy isan-karazany reny zany. Miezaka ireny mpitandro filaminana reny hiaro ny olona sy ny fananany ary anamora ny fivezivezen'ny olona mandritra n'io fetin'ny Paska io. Paska Erendoza ny tanjony noho izany ifanometanana ny polisy pirenena amin'ny fiarovana amin'ny vahoaka sy ny fananany mba ahafahan'ny vahoaka amin'ny fetam-pilaminana mandritra ny fankalazana amin'ny fetin'ny Paska. Zandary mandidina ny arivo eo no ahetsika ato anatin'ny Sergian'ny Tomasina izay vondronan'ireo groupement telo faritra Ratramangoro, faritra Tsinanana ary faritra Nalanjorofo izay misahana amin'ny filaminana mandritra ny fankalazana ny fetin'ny Paska. Hoy sy ny paikady manokana ao apetraky ny zandarmeria pirenena toy ny fametrahana zandary manerana ny lalana eny amin'ny lalam-pirenena faharoa sy ny amin'ny lalam-pirenena fahadimy mba hampisy filaminana sy fandriam-pahalemana maharitra ary amin'ny fanaovana patrouille amin'ny fiarovana amin'ny vahoaka. Fantatsika moa fa ny asa mpitandro filaminana dia mandamina ny tanàna zany mba tsy hisiny tsy fandriam-pahalemana. Ao anatin'izay misy ihany koa ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ary ny androm-panjakana. Ny fanatanterahana zany dia misy paikady manokana izay napetraka, niezaka zany amin'ny fametrahana zandary
manerana ny lalana. Ny voalohany indrindra dia mba ny fanarahana ny toromarika izay atoroko ireo mpitandro filaminana na ny gendarmerie moa zany amin'ny akapobeany satria araky ny hevitra sy lohevitra nentina tamin'ity taona ity tamin'ny fankalazana ny andro gendarmerie dia hoe namanao ny gendarmerie pirenena ka dia mitohy moa zay zavatra zay zany afaka manampy anao eny an-dalana afaka anotaninao afaka mangataka torohevitra ary izay fanampiana rehetra. Ny fisavana ny taratasitsika moa zany dia mba ezahana atao araka-dalàna alohan'ny aingana amin'izay toerana misy atsika. Miezaka ny mpitandro filaminana anampy atsika amin'ny fiambenana ny tanàna fanaovana patrouille sy ny mba tsy isiny atao hoe halatra sanatrian'izany. Ho an'ny mpitondra camion manokana dia angatahana ihany koa ny anajana ny toromarika rehetra izay atao satria matetika isika mitondra camion no tena mibahana ny lalana ary mahatonga ny fitohanana matetika ka mba mangataka anareo zay anaiky ny fandaminana izay atao ny tompon'andraikitra dia ny gendarmerie pirenena zany na dia eo azy izany izaka ataon'ny gendarmerie pirenena izany dia tsy adinona ny manentana ny vahoaka tsirairay amin'ny fanoizana ny tanamaro ny fandriam-pahalemany. Na dia fafatra ho an'ny kristianina ny son éminence cardinal Tsarazana Désiré mialohany izao fankalazana ny tsanganan'i Jesoa tamin'ny maty izao manao antso izy mba hanaja ny finoana ary hiala amin'ny toetra ratsy ny tsirairay. Niakatra folo eny hoarina amin'ny andavanandro tsotra ireo mpandeha ny azo anatsirabe faritra Vakinankaratra amin'izao akatoko ny fetin'ny Pâques izao tsy misy ny fiakaran'ny sarandalana ho an'ny teny amin'ny tompom-piantsonana nanaovan'ny gazetina Fanadiadiana androany. Omaina ny andro amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy ho an'ny alatsinain'ny Pâques ho avy izao raha ny fampitam-baovao ny sampana mpamantatra ny toetrandro androany manomboka raha-pitso dia efa hiakatra tsikelikely ny maripana raha ny fanazavana hatrany. Fotoana ampitomboana ny vola mihodina ny fotoana ny fety tahaka izao andro mpandraraha misehatra amin'ny fanodinana sy fivarotana chocolat mahatratratra amin'ny 10 isan-jato eo izany mitombo ihany koa arak'izany ny vokatra amidy.